filazantsara araka ny lioka zany toko fahafolo teny andiny fa valo amby telopolo ny rahantsika tantara efa tena haitsika rehetra mihitsy ny amin'ny Maria sy Marta fakitsika ihany izany ary raha nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta napetrahany azy ao an-tranony ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria izay nipetraka teo anilany tongotry ny Tompo ka nihaino ny teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be dia avy izy ka nanao hoe Tompoko moa tsy mampaninona anao fa ny amelan'ny rahavaviko hanompo irery ko mba hasaovy manampy ahy izy. Fa ny Tompo namalaka nanao taminy hoe Marta, Marta, maro ahina sy maro erena ianao nefa zavatra iray loha no ilaina fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Nino hevitra ny tenin'Andriamanitra androany zany dia hoe iza moa ianao? Maria ve ianao sa i Marta ianao? Mba atodio ary ny namanao aloha dia teneny hoe iza moa ianao? Maria ve sa i Marta? Dia eno tsara ny valitenina iza moa izy? Iza ary ny Maria tsangavy ny tanana azafady? Zay Maria. Iza ndray ny Marta? Tsisy Marta. Teatsika fa tsisy Marta eto amin'ity rima zandroan'ity sorana lehibe zany ny Tompo raha tena marina zany raha tena marina ho iaho. I Maria ao anatin'le tantara dia hitatsika tena nahazo fankasitrahana tamin'i Jesosy mihitsy izy hoe i Maria no efa nifidy ny anjara tsara zay tsy alaina aminy. Zany hoe teo anatrehan'i Jesosy ny nanao ny sitrapony tamin'io fotoana io dia i Maria tena nahakasika ny Tompo mihitsy, tena faly Andriamanitra ny amin'ny zavatra nataony satria nanome lanja ny fanjakan'Andriamanitra izy, nanome lanja ny zavatra momba ny amin'ny Jesosy izy tena tsy navelany mihitsy hisakatsaka tsy ahafahany mihaino ny tenin'Andriamanitra tamin'io fotoana io. Amin'ny mahavehivavy ana Maria nge be dia be ny ahina sy herehana tokony ataony, be dia be ny zavatra miandry azy fa navelany mihitsy ny fiainany manokana, ny ara-nofony manokana tsy navelany Maria hosakana tsy hanaovany izay mahafaly an'Andriamanitra. Zay ange Maria. Maria zany le kristianina nanome lanja ny ara-panahy, nanome lanja ny fanompona an'Andriamanitra. Zay Maria zay hoe ny tena nomeny lanja dia ny fanompona an'Andriamanitra. Amen. Le ara-panahy misy zavatra anankiroa ange mifanohatra ny ara-panahinao sy ny ara-nofonao. Reo dia mifanohatra reo, tsy afaka miaraka reo fa na ny ara-panahinao no mahazo vahana na ny ara-nofonao no mahazo vahana, ray amin'izay ihany. Dia i Maria dia nanome vahana nanome vahana ara-panahy. Ny ara-panahy nameny Maria vahana, nanome fotoana ho an'Andriamanitra izy, nanome fotoana mba hihaino ny tenin'Andriamanitra izy, nipetraka teo anilany tongotry ny Tompony soratra masina ka nihaino ny teniny. Ny zavatra mahafinaritra be dia mahafinaritra satria araka ny zavatra nyresahanareo dia tena misy Maria zany eto amintsika. Isorana lehibe mihitsy ny Tompo hoe misy olona eto amintsika ary tsy eto amintsika ihany fa maneran-tany. Misy lehilahy sy vehivavy kristianina manompo an'Andriamanitra manana toe-panataka amin'ny toe-panahiny Maria, zany hoe tena mikatsaka ny ara-panahiny izy, mitady zay hampandroso ny ara-panahiny izy. Any an-trano izy dia mahery mivavaka ary misy amin'izany eto amintsika isoran'Andriamanitra hoe any an-trano tena mahery mivavaka, tena mafana fo, tena mazoto miresaka amin'Andriamanitra satria mikatsaka ny ara-panahy. Maria nge zay ny tena tao anatiny, ny tena ao anatin'ny fony dia hoe ahoana ny ataoko mba handrosony ny ara-panahiko, inona ny tokony ataoko mba hahatonga ny ara-panahiko hivelatra hitombo amin'ny fanompoko an'i Jesosy. Dia zay no natonga azy nifidy ny anjara tsara. Dia misy amintsika ohatran'izay mihitsy, tianao handroso ny ara-panahinao, tianao ahery ny ara-panahinao, tianao hivelatra le ara-panahinao, dia any an-trano ianao tena mivavaka ianao, zay nge no mampivelatra anao hoe ianao mahery mivavaka ny tokantrano dia mivavaka ianao, mafana fo ianao, tonga ianao amin'ny fivoriam-bavaka. I Maria nge zany mihitsy
tsy nisy antony mihitsy navelany anaka anazy tsy anantona ny fanatrehany Jesosy tompo fa tonga teo izy. Alleluia. Tamy voalohany angerana ny fahalalako an'ilay tantara mety efa mibosibosika azy ihany Marty. Andao hianao raharaha, inona ary ty kamivavy be ty? Andao anao raharaha, andao. Fa tsy niany izy, fa teo izy. Dia ohatra zany mihitsy hoe misy tena Maria mihitsy eto amintsika. Maria manompo an'Andriamanitra, tonga hamonjy fivoriam-bavaka tsy tapaka ninona zava-misy eo amin'ny fiainana, dia tonga foana izy. Alleluia. Mahafinaritra zao. Misy ilay mpianakaviana moa ndao sy ny fahafatesana ny zanany fantatsika angamba teo fa in'ilay madama iny pino izy iny, kristianina izy iny. Dia mahafinaritra no maheno hoe matiny zanany talata, lakamisy izy mbola tonga mamonjy fivoriam-bavaka any am-piangonana. Halleluia. Tonga ao anatin'ny fahoriana izy, hoe ny fatiny zanany ary mbola tsy nivoaka eny amin'ny hôpitaly ato, fa lakamisy ary tonga izy mamonjy fivoriam-bavaka satria nahoana Maria mikatsaka izay mampandroso an'ilay fanompona an'Andriamanitra. Tena misy fahafatesana ary inona tsony moa ny azony atao, nga izy afaka merina ny zanany hitsangana iny tsy afaka manao ninina izy. Noho izany nataony izay tsy andreraka ny ara-panahy lasa izy nanompo an'Andriamanitra. Tena zavatra mahafinaritra ilay zany hoe misy kristianina tena ohatran'ny Maria mihitsy izay mampandroso ny ara-panahiny no atao. Izay zavatra fantany hoe tsy mampandroso ny ara-panahiny dia tsy ataony io, ielany io. Ny kristianina tahaka ny Maria zany misaintsaina foana izy ny fiavian'i Jesosy isan'andro, mieritreritra foana ary miomana ny amin'izany izy. Ataony mihitsy izay ahatonga ny ara-panahiny ho vonona. Izay no mahatonga ny olona tahaka ny Maria dia mandeha amin'ny famasinana izy amin'ny fiainany. Izay tsy manam-pamasinana, tsy mba hahita an'Andriamanitra, mifady ny ratsy izy, mifady ny fahotana, mifady ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, mitandrina tsara mihitsy satria le mahasoa ny ara-panahy izay ny tena mibahana. Ny ara-nofony eo ihany na tsy mibahana fa ny mahasoa, ny mahatsara, mamafy ho amin'ny ara-panahy. Zay zany ny olona raha tianao nitovy amin'ny Maria dia mila mamafy ho amin'ny ara-panahy ianao, mamafy. Ary raha ny fahalalako azy hoe neny Maria na mivolany ary dia nafafiny mihitsy ho amin'ny ara-panahy. Hitanareo nisy fotoana nomenomenina ny mpianatra tamin'io vehivavy io. Inona moa no nampimenomenina ny mpianatra? Azony vola be karaman'ny olona ao anatin'ny herintaona mahery natolotra io vehivavy io an'i Jesosy tao anatiny ray mpimaso. Dia nomonomonina ny olona vola be nisy menaka sarobidy. Rehefa nijerena ny tombam-bidin'ilay menaka hoy ny tenin'Andriamanitra filazantsara ny Jaona 12 dia denaria 300 karaman'ny olona ao anatin'ny herintaona fa nomeny ho an'i Jesosy tao anatin'ny ray mpimaso nararany gaga daholy ny olona fa ino ty ataony. Fa Maria nahalala tsara mihitsy ny zavatra nataony hoe mamafy ho an'ny ara-panahy, mamafy ho an'ny fanompona an'Andriamanitra. Dia nararan'ilay ny olona zao teo tsy alao ahay mba nomenany malahelo, tsy alao mba ny sasany moa mety milaza za kosa aloha tena tiako Jesosy fa tsy afaka manao an'izao kosa, tsy afaka manao, satria mbola le ara-nofo no mibahana. Fa rehefa le ara-panahy no mibahana tao am-pony Maria fafiny ho an'i Jesosy nomeny. Zay zany ny olona ohatran'ny Maria zay mamafy ho amin'ny ara-panahy. Any tokantrano mahery mivavaka, hita amin'ny fivoriam-bavaka, tonga hamonjy fivoriam-bavaka izy, mamonjy vondrom-bavaka izy, mamonjy asan'Andriamanitra maro isan-karazany. Zany ny olona ohatran'ny Maria zany. Ary isaorana ny tombo fa misy eto amintsika ohatran'ny Maria, fa misy koa nefa tsy ohatran'ny Maria. Zay inarantsika rehefa. Raha ohatra ka tsapanao efa olona mamafy ho an'ny ara-panahy ianao, za tena mampahery anao mba hitombo sy handroso amin'izany, za tena mampahery anao mba hivelatra amin'izany, fa zany no sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ianao mampandroso ny ara-panahinao. Amen. Zany ny sitrapon'ny tompo dia ataovy zany, aza vela misy mihitsy manakana anao tsy hampandroso ny ara-panahinao. Amen. Fa mandroso hatrany amin'ny ara-panahy. Marta ndray raha ohatra ka Marta nijerena dia mifanohatra tanteraka mihitsy izy sy Maria rahavavy. Le fomba fanompony izy mirahavavy an'Andriamanitra tena zavatra anankiroa tena samy hafa,
tsy afaka miaraka mihitsy. Hitantsika hoe ny An'ny Maria niara-panahy tena zava-dehibe. Maria zany afaka mihitsy hoe mikorotana ny trano fa tonga ny am-piangonana ihany izy. Afaka mihitsy izy hoe misy olona mila azy fa tonga mivavaka izy. Misy olona ohatr'izao fa tonga zay izy. Fa i Marta tsy ohatran'izay Marta. Raha ny tena marina rehefa jerenao Marta dia ohatran'ny olona mamafy ho amin'ny ara-nofony. Zao anefa samy mpino ange izy raha vavy reo e. Samy nahalala tsara ny Jesosy. Hitanao Marta rehefa niresaka tamin'ny tompo dia niteny hoe mpampianatra. Niantso ny tompo hoe mpampianatra. Nanaiky izy zany hoe mpianatra Jesosy. Tena nanaradiany Jesosy. Ary izy raha vavy tsy nisy tompo sy ala teo anatrehan'ny tompo fa tena samy tiany Jesosy daholo. Fantatry ny tompo tsara mihitsy Marta. Matoy izy tonga any an-tranony misakafo ao an-trano. Olona pino ohatranao mpianatra Jesosy ohatrantsika mihitsy. Samy nahita amin'ny tompo tamin'ny fotoana anankiray dia tapa-kevitra hoe hanaraka ny Jesosy. Fa na izany na tsy zany ary Jesosy tonga ao an-tokantranon'ny Marta. Marta ny atongavany ao. Marta rehefa tsy eo mihaino azy. Jesosy niala tany lavitra be tany hiatrana ao amin'ny Marta hisakafo ve? Raha hisakafo be dia be ny olona mapetrana ao izay ny an-dalana afaka misakafo izy. Fa tonga mba hizara tenin'Andriamanitra, tonga mba handeha hampianatra ilaza ny amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Ndrisy anefa ry havana fa maro ahina, maro herehana Marta tsy afaka nanome fotoana ho an'i Jesosy. Be loatra ny zavatra mbola navarina azy tamin'ny ara-nofo, tamin'ny fiainana. Be loatra ny raharaha mbola tsy vita. Nisy fanompona tiany natao fa tsy le tena zava-dehibe nefa. Tsy le tena zava-dehibe fa zavatra momba an'izao fiainana izao. Ny voky, ny kibo voky zany angeny namaika azy. Natonga azy nanao fanompona hoe tiako voky daholo ireo olona ireo. Fa adinony hoe ny fanahy ny tena mila vokisana voalohany fa tsy ny kibo akory. Maro ahina, maro herehana efa hoy Jesosy mantsy amin'ity vehivavy. Misy mpino kristianina be dehibe maneran-tany tahaka ny Marta. Any Amerika, any a Japon, any a Chine, any a Brésil, any a Frantsa. Eran'ny firenena be dehibe mihitsy. Dia be dehibe ny olona tahaka ny Marta. Zany hoe variana amin'ny fiainana, variana amin'ny ara-nofo, variana amin'ny zavatra hita maso, variana amin'ny zavatra izay mandalo ihany. Dia be dehibe ny mpino namantsika. Any an-dafin'ny rika, eny any Madagasikara, variana mitady vola. Mitady vola alatsinainy, talata, larobia, lakamisy, zoma, sabotsy, lahady, mitady vola tsy akijanona mihitsy. Fa mpino anefa fa tsy manana fotoana ho an'i Jesosy intsony. Zara raha tonga ny am-piangonana mivavaka, zara raha tonga mamonjy fivoriam-bavaka dia variana. Maro ahina, maro herehina. Be dehibe ny kristianina maneran-tany amin'ny firenena samihafa. Variana miala voly, variana miala voly. Dia zara raha mivavaka tapakandro fotsiny dia mitsangatsangana amin'izay ny hariva. Dia variana miala voly, variana manao fiainana, variana mifaly, manao ohatran'ny maro ahina, maro herehana. Zany ange reko hoe misy fiangonana mihitsy any an-dafin'ny rika any rehefa tonga ny fotoana ny vakansa dia mikatona indray aloha ny fiangonana fa lasa daholo ny pastera sy ny mpino samy manao vakansa daholo aloha. Afaka roa volana indray misokatra satria maro ahina e, maro herehana e, variana amin'ity fiainana ity dia manao ohatran'ny misy ange zany e. Variana ny olona, variana amin'ny fiainan'ny olona, variana amin'ny tokantranon'ny olona, variana amin'izay mety mba mahafalifaly azy, variana amin'ny fahasalamany, variana makaina ny olona. Dia manao ohatran'ny Marta, maro ahina, maro herehana, maro ahina, maro herehana. Ny olona ohatran'ny Marta zany dia misy zavatra vitsivitsy tena mampiavaka azy. Hitanareo ny fiainana ara-nofo le hita maso ny tena mahavariana azy. Hany ka tsy manana fotoana ho an'i Jesosy intsony. Ao an-trano tsy manana fotoana ho an'i Jesosy.
fa na izy ny fo maraina mikarakara sakafo maraina dia mampimana mpianatra dia manao raharaha dia mety miasa kely indray izy rehefa avy eo dia tonga indray ny hariva dia mahandro sakafo indray izy dia reraka izy dia mijerijery vaovao kely dia matory izy dia misaotra Jesosy fa vita ny tontolo. Zay ny fiainana zay nge tsy manana fotoana ho an'i Jesosy. Zara raha mivavaka, zara raha mivavaka, zara raha miantso an'Andriamanitra. Ny tena fotoana ivavahany betsaka dia izy manana problème ihany. Rehefa manana problème izy ka tapidalaka le, raha mbola misy lalana le ary tsy mbola mivavaka izy fa tapidalaka le, eo izy vao mitomany sy mivavaka. Zay nge Marty, maro ahina, maro herena, aroy mihitsy ny tompo ange. Marta, maro ahina, maro herena, reraka izy ny arivo tsy afaka manompo ny tompo, tsy afaka mivavaka ao an-trano. Reraka izy tsy afaka mamaky baiboly. Izy efa reraka iny mba te hamaky baiboly inona fa vao namaky an-dalana raiso roa dia raiso toro teo mpamakina baiboly satria tsy mba manana fotoana omena ho an'ny tompo. Zany ange Marty, variana amin'ny ara-nofo, variana amin'ny fiainana, variana amin'ny asa, variana amin'ny zanaka, variana amin'ny vady, variana amin'ny zavatra be dehibe, fa tsy mba variana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, tsy mba manao ohatran'ny Maria hoe nifidy ny anjara tsara zay tsy alaina aminy. Zara raha tonga any am-piangona, zara raha tonga any am-piangona, raha vao misy zavatra kely dia tsy tonga izy, tsisy fotoana izy. Raha vao manenjinenjika kely hoe sendratary izy ny fo, efa tsy tonga mivavaka izy. Raha vao misy tsy tonga izy satria nahoana ry havana zay manatrika ny ara-nofo no mahavariana azy, ty fiainany ty no mahavariana azy. Ary be dehibe ny kristianina ohatran'izay. Eny fa na ny volany ary dia variana amin'ny ara-nofo izy, tsy mba mamafy ho an'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Raha ho an'ny fiainana izy dia mamafy be, manao zavatra betsaka ho an'ny fiainana izy, manao zavatra betsaka ho an'ny vady aman-janany izy, manao zavatra betsaka ho an'ny olona izy, fa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra tsy mba manao zavatra ho an'ny zany ange ny Marty, na ny volany ary tsy mitotona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany na kely ary, fa tsy misy ao 1 euro sy 2 euro ihany no arotsany ao am-piangonana, fa izy nefa variana amin'ny fiainana. Maro ahina, maro herena, maro zavatra atao. Nefa ne magaga tamintsika tsy nanana an' Jesosy taloha, ohatra zao hoe mamadika, zay moa namadika taloha, dia rehefa mamadika dia mandoa inona moa ina ny anaran'ilay aloha? Misy adidy aloha, isan-dreniny. Raha etsy isan-dreniny no ny amin'io famadiana io tsy maintsy aloha na namahanitra raha mimpanankareny. Misy afa miala sa tsisy? Tsisy, fa mandoa daholo isan-dreniny, mandoa daholo. Ary eto teteny aminao aza mamadimadiky izany ntsony fa tsika ve izany to? Betsaka nareo no manontany ady androany mamaly anareo, aza mamadimadiky izany fa fahotana ny famadiana. Ninina hanamarina ny olona azy fahotana ny famadiana, tsy fahotana ny mandevana, tsy fahotana ny mamono lamba, fa fahotana ny famadiana izay ataontsika malaky. Fa tamin'ireny nefa nandany volo, fa rehefa tonga ao amin'ny tompo amin'izay lasa kristianina, tsy variana indray, variana amin'ny fiainana indray, variana maro ahina, maro herena. Ny ara-nofo ny tena mibahana. Hanika raha vao manana olana izy tsy tonga mivavaka ntsony izy aloha fa reraka ny saina. Raha vao marary izy dia iny aretiny iny tonga dia kivy izy miala amin'Andriamanitra izy. Satria le ara-nofo, le zavatra azo tsapahitanana, le zavatra hita maso ihany, zay ny tena zava-dehibe. Ny programma zany dia programma ara-nofo daholo. Ny kristianina takan'ny Marta ne dia zao raha miasa izy ohatra ny talata, miasa izy talata la journée, dia misy fianakaviana miteny aminy hoe mba tongavinareo misakafo any aminay amin'ny talata atoandro, dia ozy izy manao hoe tena tsy afaka mihitsy Marty miteny io tsy afaka mba manina anao tsy afaka zay miasa talata tontolo andro, tsy afaka mihitsy, tsy azoko elana eny am-piasana. Fa rehefa lahady le olona manasa azy hoe tongavy dia mijanona izy, tsy mamonjy fivoriam-bavaka izy. Ry havana zay manatrika zany angeny Marty, nahoana ianao no mavita
hoe tsy miasa ianao rehefa talata, tsy afaka miala mihitsy ianao, fa maninona amin'ny fotoana ny fivoriam-bavaka ianao afaka miala. Maro tenao zany, maro ahina ianao, maro erena ianao. Nahoana amin'ny fotoana iasanao misy olona milanao maiky, tsy afaka miala ianao. Nahoana rehefa lahady ianao afaka mangy fianakaviana, maro tenao. Riavana zay manatrika eto, maro ahina isika, maro erena. Nefa ny zavatra firiny ilay zavatra rena. Ary misy hira nge Marta, maro ahina ianao, fay Maria vidiny anjaratsara zay tsy alaina. Fa renima tsy olana amin'ny Marta mihitsy zany tsy tonga mivavaka zany zany nisy namana ny antso izy, fa raha amin'ny fotoana fiasany tsy ajanony mihitsy ny karamany hoe ndeha hiarako. Non, fa raha lahady dia tsy manino, satria mbola mahavariana azy dia niarano fiaina. Nisy Marta anankiray koa mantsy ato anatin'ny Baiboly ato, ary lehilahy izy io Solomon. Tamin'ny fiainany dia nanao ohatrany Marta izy, niaranofo. Efa antitra izy vao tonga saina dia zao nolazainy mpitoroteny toko faharoa ny 7 hatramin'ny 10 vakitsika. Ny saina tao am-poko amalifaly nofoko tamin'ny divay aho. Ny foko anefa mbola hitondra azy amin'ny fahendrena ihany ary hitana ny fahadalàna. Mandra-pahitako izay tsara ho an'ny zanak'olombelona ka tokony ataony aty ambanin'ny lanitra amin'ny andro fitsiainany. Nanao asa lehibe ho ahy aho, nanao trano, nanao tanimboaloboka, nanao tanimboly saka, namboly hazo fihinam-boa samy hafa karazana atao. Nanao kamory aho, andemana ny alabe zanakazo. Nahazo ankizy lasy ankizy vavy aho, sady nanana omby kely ary nanana fananana be aho, dia omby sy ondry amanosy mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerosalema. Niaro volafotsy sy volamena koa ary fanakatsara amin'ny fananan'ny mpanjaka izay avy amin'ny tany samihafa, ary nahazo mpihira lahy sy mpihira vavy aho mba ny mahafinaritra ny zanak'olombelona, dia vady sy ny rano betsaka, dia efa nisandratra mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerosalema aho. Ary ny fahendreko anefa dia mbola tato amiko ihany. Ary na inona ny rinin'ny masoko dia tsy nisy narovako taminy, tsy nisakana ny foko tamin'ny mety fifaliana aho, fa nahazo hafaliana tamin'ny fisasarako rehetra ny foko, ary zany no anjarako avy tamin'ny fisasarako rehetra. Hitanareo Solomon nanompo an'Andriamanitra zao, nahalala an'Andriamanitra zao, fantany tsara mihitsy fa nanao ohatran'ny Marta Solomon, variana tamin'ny fiainany dia nanao izay nahafalony fony. Ny galabona tamin'ny fiainany Solomon, nitady areny, nitady voly, nanana piasa be lehibe, nanana fananana be lehibe, dia nanao fiainana isan'andro, nandihy, nitsinjaka, nifaly, nanambady be lehibe. Solomon nange anisan'ny olona be vady indrindra ao anatin'ny Baiboly, dia nanao fiainana, dia nataony mihitsy ny fahafinaretana, nisotro divay ozy izy. Nanao an'izao zany ny fiainan'ny Solomon, satria tamin'ny fotoana anankiray tamin'ny fiainany dia ohatran'ny Marta izy, variana. Misy kristianina ange riavana zay manatrika eto ohatran'izany, variana amin'ny fiainana, variana amin'ny rendrarendry, variana amin'ny fahafinaretana zao tontolo zao, variana ary be lehibe ny kristianina, nefa pino mbola mamolava ihany, satria nahoana variana amin'ny fiainana. Variana be lehibe ny kristianina mbola mandeha mamonjy boaty na nahoana, variana amin'ny fiainana mbola i Marta aloha. Be lehibe ny kristianina variana. Dia tsy miraraha famasina, tsy miraraha fatahorana, tsy rarahina zany. Ny antony Marta, maro ahina, maro erena, tsy miraraha famasinana zany. Izy mivavaka ihany fa variana amin'ireo fahafinaretana be lehibe, ohatran'ity lehilahy ity izay atao hoe Solomon.
ary mitady alaolana foana anaovana an'izany. Io ny falemeko io ny mba tsy fataterahako io ny mba izao. Fa raha ny tena marina izy mihitsy ny mbola te hifaly ao anatin'ny fahafinaretana, alaolana fotsiny zany. Fa mbola variana izy, mbola variana izy, mbola tena variana. Zao alefa nitoyany jereo ange andininy faraky ambin'ny folo. Hoy Solomona ihany no miteny, kanefa nitodika nandinika ny asa rehetra nataon'ny tanako sy ny fisasarana izay nisasarako, ka indreo zava-pona sy misambodrivotra foana izany rehetra izany. Fa tsy nisy nahasoa taty ambanin'ny masoa. Tanao zava-pona nefa izany. Le maro ahina sy maro erena nge afaka atao fa zava-pona zany. Ohatra misambodrivotra, tsisy tombotsoa mihitsy, tsisy ninona, maina, tsisy tombony mihitsy, tsy miteraka vokatra akoatra ny fampotehany, akoatra ny fahalalana. Dehibe. Fa misy vaovao anankiray tena mampalahelo anefa rehavana zay manatrika. Tsy haiko rehefa heninareo le vaovao ratsy be mihitsy. Tatoato, ino vaovao ratsy be? Misy nay vaovao ratsy be ve tatoato? Misy amintsika ireo Marta. Tsy any Amerika, tsy any Japon, tsy any Chine ihany, fa eto amin'ny 34 rue Mazagran dia betsaka no Marta. Ary ny tena mahavaovao ratsy azy dia tsy Marta fotsiny, fa Marta be mihitsy. Marta mba Marta fotsiny, fa betsaka amintsika riavana izay manatrika eto no Marta be. Tena Marta faran'izay ngeta, Marta faran'izay goavana sy faran'izay enjana indrindra. Marta rege izay fotsiny tsy ny heno tenin'Andriamanitra, fa misy tena Marta be. Riavana izay manatrika eto. Rehefa nifarana ilay tantara dia nandray fitenenana amin'izay Jesosy. Nandray fitenenana Jesosy. Marta, Marta, maro ahina sy maro erena ianao. Zavatra ray loha no ilaina. I Maria efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Aza adino fa mitsara Jesosy. Mitsara ne Jesosy, mitsara Jesosy. Maria amafy ho an'ny ara-panahy, na ianao anao takany Marta amafy ho an'ny ara-nofo, fa rehefa aveo izaka ny fitsarana. Mitsara nge Jesosy, tsy mety ny ianao, ny azy no mety. Ny ianao tsy mety, ny azy no mety. Ao amin'ny Galatiana toko fahaenina dia zao no voasoratra amin'ny andininy fahavalo. Fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbany avy amin'ny nofo. Ary izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Raha mamafy ho an'ny nofo ianao, azonao atao tsara zany, fa hijinja fahasimbana ianao, hijinja fampotehana ianao, hijinja faharavana ianao. Fa raha mafy ho an'ny ara-panahy kosa ianao dia hijinja fiainana. Halleloja, hijinja fiainana. Dia anjaranao no misafidy hoe i Marta ve no tianao sa i Maria. Anjaranao no misafidy. Tsisy eo anelanelan'izy roa, na ianao Marta na ianao Maria. Zay ihany. Dia tsotra kely. Zavatra tsy sarotra be ny fahalalana an'izany. Tsotra fotsiny. Ny alalana hoe tena Maria ianao dia afaka miteny takany Paoly ianao hoe Kristy no antony ny havelomako. Zay ny alalana hoe Maria ianao. Kristy no antony ny havelomako. Ny antony fiainanao dia Jesosy. Ny akoatran'izay dia zavatra madinika daholo. Eny fanadiny amkonanao ary. Dia zavatra mbola manaraka an' Jesosy, fa tsy mba ambronin' Jesosy. Fa ny alalana hoe Marta ianao dia mbola zao fiainana zao ny antony ny havelomanao, ary Jesosy manaraka ao akaikikaiky eo ihany. Raha sendra misy olana, raha sendra zao, raha sendra zao. Zay ny atao hoe Kristy ny antony ny havelomako,
nazo fiainan'izao ny antony aveloma dia anjaranao no misy fa tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra ianao hoe iza marina mo ianao marive